Amboty ray tsy fidiny ao mbola ao kivy mizanatsika roa ka tsy manina fa pandefitra ny ambo koa. Manakitsako angany enina kehitriny raha matoa Sylvie sa enjana loatra ny fisangotom-panin'ny fiainana ka mila apikarapoka na ampivaha. Mbola misy ny fotoana iovanao fa mibeba. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra ny Ray Indri. Satria nahoana? Efa nanambady azy izy dia mbola vitany koa nanambady anjanako. Dia efa ela izay ny saraka. Tsy vitan'izany koa fa mbola vitany koa nampisaraka na miaraka tsy fakahita intsony. Izay angamba ny lahatr'Andriamanitra ikapohana anao izay be siasia. Satria ny toto tsy misy fa ny atao ihany no miverina. Ampalalako ireo mazava tsara nefa fa tany misy lalàna sy fanjakana ity tany diavintsika ity. Ary miomanina ireo izay eny anafina anjanako, indrindra fa Marisalina Ray Indri iny. Zao dia zao dia piditra ny fitorenanareo mianakavy. Izay mianakavy? Ie, tsy misy akanavaka. Satria niaraka tsikombakomba namonina nanafina anjanako mihitsy angamba. Ny tanana efa zatra mitsotra tsy afaka tena ny ivokona tsony tokoa ve mandrakizay? Raha misy raha tsy nataoko anareo mianakavy dia ty eto andao hiatrika manam-pahefana. Fa raha nitadiny misy ny raika sy rova mba hosamborina kosa ny averinao dia ho rera-poana eo ianao. Rera-poana? Moa tsy efa lasa tsipina zordira nanaovanao azy rehefa lasanao ny vola makarenany. Nofoinao ny aina ary nanaramanao olona mihitsy ary mba hampamono azy. Saingy iny izy mbola velona ihany. Ankehitriny mba nanolo tena ny zanakao hanome an'ilay raiko fitiavana tsy misy fitaka sy lainga sady hanonitra ny ratsy efa vitanao. Saingy indrisy ahoana e? Ankehitriny anefa mbola mitady ikiribiby an'iny ratsy efa fanaonao foana ianao ka hanagatra ny vinantolahanao eo anatrehan'ny manam-pahefana. Hatraiza ny fetra? Tapitreto ny fotoana azoko ny fampiresaka aminao fa andeha noho ny lalako. Tsaro fotsiny nefa fa mbola herim-pon'ny raikiray manontolo ny ilomanosanao ao. Mananjo tanteraka hitondra izany eo anatrehan'ny manam-pahefana. Fa sady efa pitsara koa ny tenako fa tsy ilay mpivarotranana fa mingavinganao teny amoron-dalana intsony. Anjara mino nefa miandrandrariny fa Andriamanitra ny tompony farany. Veloma ianao. Aloha tsy midika fa lasa nandeha namono tena mihitsy Samiray e. Tena leo mihitsy ahy mivavaka. Ry tompo masina be Indrafo, ampeonao izay fa mafy ny alin-drano ka mila sarotra. Arofinao ilay zanako. Ary akanjo anto mba tsotra trano setrasetra arovy izy raha toa ka sendra ny ady sarotra. Ary apetraka ao izy raha toa ka azo ny manjo. Anao ny dera sy ny lasa ary voninahitra mandrakizay tompo. Amen. Sylvie? Iando. Aiza marina ny zanako e. Sao dia mba izany tokony anontany anao raha matoa hoe sao dia sendra fanena taminao tany ny zanako. Raha tondry ka milaza ny toerana misy ny zanako sy izay olona miaraka aminy dia toroko indriko ny toerana misy ny Samira. Fa raha tsy izany dia afozy tahaka ny maty izy ary tsy hitandritsy mandrakizay. Eritrereto tsara. Ary tandreo mandainga na mamitaka fa hovidinao lafo ny tsy filazana ny marina. Fa inona marina ny tena tindry atongavana e? Zaho aloha izy raha Iando tsy natory tao an-trano ny zanako alina. Nisy nahita nefa izy tamin'io fotoana io fa natory tato aminareo. Marina izany sa lainga? Tsy laviko izany ry Sylvia. Tamin'izany fotoana izany nanomanareo nitetika farany rehetra mba hampandosirana azy Ary rehefa tonga tany amiko izy dia nanao ny veloma farany ary tsy hitako mandrakizay. Noho ny anton'ireo
dia midika izany fa tsy misy miampina aminareo ny momba ny rova zanako ka alazao no marina. Marina aloha ry Sylvie fa natory tato aminay tokoa izy alina. Ary nyresaka no fandehanan'io taminay mianaka tokoa izy fa saingy tsy nety nilaza n'izay olona miaraka aminy mihitsiny. Indrindra fa nitoerana izay misy azy sy alehan'ireo hatramin'ny farany. Mandainga ianao e. Sitrak'Andriamanitra ny fanenganao amin'ny fiainana ry Sylvia. Ary tsisy hoateraka izany na oviana na oviana. Famarinana sy famasinana no nivaky tamin'ny fiainana ka natafitaky anjanako tamin'ny fianarana tena hantra zaho. Dia sanao izany no nilaza eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy fantatra akory ny olona miaraka amin'ny zanako any hatramin'izao. Tena vao famantaranandro vitsy izao no nahalalako azy. Izaky? Tsy izany fa ilay mpitsikina Jordira ihany e. Izay efa mifofonao ny ainy fa tsy maty izy. Koa ankehitriny ry Sylvia, namono biby tsy mahafaty ianao ka mahatatesa ifiteran'ny rambony. Tena marina ihany ny volazan'ny samy raha tamiko teo fa tsy lainga. Tena niona marina be nareo samy raha e. Ary andeha ho aiza hono izy. Tena mampisy tera mihitsy na mitondra ny fitafiany sy ny baiboly tao e. Nefa izany tsy mba ny fitenenina tamiko reniny akory. Mitovy izany tsika roa. Raha atoronao ny toerana misy anjanako dia atoroko anao koa ny toerana misy ny Samira na dia efa nanafatra mafy aza izy fa tsy tokony atoronao ny toerana misy azy mandrakizay. Finna ny antony e. Ary inona moa ny raha tsy nataoko ny zanako ry Sylvie dia ampitondray ny tenako fahoriana tahaka izao rehefa mba tafity izy. Izany indray aloha dia tsy haiko e. Aferinareo manokana izany. Fa izao anoro ny toerana misy anjanako ve ndry sa tsy hanoro fa maika ahy e. Sylvia, Andriamanitra nampy indry e. Mba atoroy azy izay toerana misy anjanako fa efa ny marina rehetra ny voalazako indry teo. Ary izay toerana misy androva sy Marsial tena tsy malala ahy e. Tena marina e. Tadideo koa nefa ry Sylvia fa indry ihany ny foto izao savolovolony mahatsirafiny izao hatramin'ny voalohany. Koa miangavy indry asa tovonana intsony raha tsy efa vita fa andeha mba ny tsara sy ny fatahoran'Andriamanitra amin'izay no atao masaka ho an-tsaina. Efa kaiky ny farany ka ho avy Andriamanitra hitsara. Hay, samy izany no dinizany afafina e. Tahaka ny tsy fampatarandry ny fisiany zanako koa izany ny tsy fahalalako ny fisiany zanako indry. Veloma. Hoaniny tonga tsy niara-hapa hono na manotezitra ary lasa tsy manao veloma na manisosotra. Misaotra fa tena tsara ny vitanao rehetra tamiko. Tsy nikilezana ho aina ary tsy nitarainanao tanana miepaka ny fampietana ny tenako tamin'ny fianarana. Fa na dia nahantra sy nanano tena aza ianao dia Andriamanitra ilay hamarisoa ny vitanao rehetra. Indrisy anefa fa ranoray siny tsy mahaly ho mifandoto iray tandroko ka lasa zary sy mba mampitrozaka amin'ny fahalemeko tanteraka ary namotika amin'ny fanantenako manontolo teo amin'ny fiainako ankehitriny. Ilay teny fitaka kely monjaka taonao ahy dia ny filazanao tamiko fa efa maty nanara-many Sylvie mpamono i dada. Tsy fantatro ny aton'izany. Ny dada koa no namitaka tsy mitsotra amin'ny marina rehefa rehetra fa nandrendrika amin'ny fo teo amin'ny resam-pitiavana na dia mbola tsy navita na inona na inona ary izay mianana. Tsy nampoiziko fa erova izay ny mba tena namako tokana tany ny lasa ravivaviko feno fitaka ny tany. Tsy misy olombelona azo antoka ka aleo hanorina fiainam-baovao any Kristy. Veloma hoe samy raha zanaka. Andriamanitra ô, dia tsy mety voasoratra ao anatin'ny pejiny fahafahana sy fiadanana mandrakizay ve ny fiainako e? Fa dia fahoriana sy fijaliana foana ny ainako mandra-pahafaty. No heveriko mantsy fa mba fetra farany hanovana ireo rehetra ireo ny fahafitanjanako fianarana ho mpitsara. Kanjo eny e, ionona ary vao maika na mahafonofinoako fa ny fihevitry-olombelona tsy fihevitr' ary is'Andriamanitra ihany no alala izay tondrany fiainan'ny mpanompony.
dia olo. Tsy maintsy gadrako ihany ny kala iandoandolozy iny ka izy mihitsy ny manko ny tena fototra zao fitsangan-javatra mahatsiraviny zao. Mety izay ka na te andaniako ny fari-pananako aza tsy olana ka ary mba aiza moa ny afarany lakile ny tranombarotra roa ve raso aloha fa aty ihany ny fanapirimany amin'izay. Tena tsy azosoa. Ampy izay fa andao alao ery amin'izay raha afako. Eto babeko indray ianao dia hotohizana ny lalana fa Okamasallah. Nandro tokony lalana nefa nandehanantsika azakala rehefa tapitra babenao ah. Afa tsy maninona fa mampalahelo ianao. Ao andamosika. Ndray ary. Alefa. Lasa ao etika. Hitandry. Teraka rova. Taso lo misy goavy ty. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy tompoko. Fa iza koa zany Jesosy Kristy tondrankela kely ty fiarabana ty amin'ny tany maizina ty zany. Lehilahy zany sa vehivavy? Tena mbola ty amin'ny tany maizina marina. Jereo ty paozina. Andriamanitra o ampio ah. Manontany ankala kely ty nefa aza dia ino lozany rimangofotra fotsiny eo e? Zanak'Andriamanitra tompoko. Ary reraky ny anoanana mampangofotra toy izao. Ka saika mba hitady sakafo eny fa na dia rano fotsiny aza hosotroana e. Zany eo tsy manontany hoe zanak'iza na zanak'iza e. Fa lasa vavy izy teo. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehilahy izy, ary izy irery ihany tompo sy mpamonjy ny olona izay mbola voagejan'ny Satana. Madidi anao amin'ny anaran'ny marina mba tena kely ampiasaina amin'ny kokory ianao ry zanaky ny maizina. Mandroso ndrefa kiala kely. Ao mandroso. Aza matahotra fa mba mpanompon'Andriamanitra tahaka andry ihany a. Fa saingy miaina aty amin'ny tany maizina ka tsy maintsy manao fitafiana ohatran'izao mba tsy ho maty ny dahalo e. Ao, andao mandroso. Andao mandroso ho anaka. Raha azoko zany dia nomety nanaraka azy ihany koa ny lakileny. Hitako ny hevitra. Andraso fa pisiko ny trano dia taoniko daholo ny entana rehetra ao. Fay tsara amin'izay. Tandrivo tamin'ny tony lalany tony no ao babeko ianao fa tsy te ho tratra hariva amin'ny lalana fandroany retsika.
tamin'ny tony lalany tony rovano nisy adrako ny mafy tamin'ny tony nandalovako fony zaho nandositra ny fahavalo ny raha ny silvireninao mafy nentika tamin'izany satria teto amin'ity toerandrinira ny faninako tamin'ny dahalo ie dahalo tamin'ny dahalo be dahalo zany aty taloha ange zany e antony tsara aloha ianao rova efa taloha zany ary efa mialefa izy amin'izao fotoana izao noho ny tena satria tena nisy ny ady masina izay nataona izy tadavatsy izay fa inona daholo reto ry lanitro aza matahotra anao fiala kely fa tsy misy asan'izany reo jereo e takaka ary tsara tsy misy afaka manao an'izany koa anao raha tsy mino vao maimezina amiko raha hodorako avokoa zany reo dia manaiky ianao manaiky a fa ny olana fotsiny a rova tonga eo ny dahalo ka tsy mahita n'ireo zavatra reo zay efa mahazatra amin'ny masiny dia asa izay androantsika raha azoko dia inao zao zany ilay atao hoe manompotompo roa tsy anaka mpanompon'Andriamanitra fa saingy zao no anjara asa mba ho famongorana ny fahavalom-bahoaka sy ny asan-dahalo dadavatsy ie dadavatsy izany moa dia atao hoe zanany lamatoa irahany dadavatsy hiaraka anafika amin'ireny dahalo ireny Andriamanitro tia lozako fa tena tsy tianao indray aka andao ainga ana teromiverina aingany ianao ahoana rova andao teromiverina ho aza zany hoe ampiasainao zany ireo fitaovanareo mba mitahana dahalo fotsiny izay indrindra anaka miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ny olona rehetra vataoko a dia modinay atao tsy mipoaka mibasy ary modinay tsy atao tratsy izy zany fe tsy asany devoly any tsy misy tranon'olona voatafika na ombon'olona na zavatra azon'ireo dahalo fa ny mpitandro ny filaminana no asaiko tonga voalohany any amin'ny toerana hotafiana tsy zany fa izao e rova aiza ho aizan'izany zany le dina sy tokony menao afatratra fa hoe fitelambana koa indraika afatiny isarahana na fitevovaty ao faty akazo tokana Marsial tsy te vela ao anatin'ny alahelo-bahoaka na raha nalatsaka mandrakizay na dia mamaiza ny fitiavako anao amin'ny sisa rova dia efa dio ny mihinan-kena tsy fantatra anarana fa tokony mba manady ady sy mifampizato toetra amin'izay olona eritreretina ho vady ihany aloha izay vao miroboka na dia atao hoe mahery aza ny fitiavana eny efa tongotra ambian-dakana tokoa mona tiako afaka atao inona tsony sonao tanteraka koa ny mandaja sy manesa satria efa voalala voatanga ka afaka ho aiza tsony rova izao ny zavatra tsy fantatrao zany e ka na miaraka amin'ireo dahalo manafika aza tsy mamono an'ireny olona tafiana ireny a fa kosa mandripaka mifototra amin'ireo dahalo namako ihany tsy azoko hitanao ny zavatra tsy dia azonao rova dia izao efa misy fiara miasa mafonja amin'ny mpitandro filaminana na fanjakana iarahanay sy olona atao hoe dadavaty zay mampalahelo anie tantaran'izany dadavaty zany rova dia inona zany ny tombontsoa azonao sy ny mpitandro filaminana amin'izany matetika aloha dia dahalo vaovao mareny laza ho anoany no tonga eto satria malaza ho mpiaro aina fotsiny ny odiko fa tsy azahoana an'izay zavatra tadiavina fa any akafa ndray izy no maka ody hafa hanampiana an'izany ary vavalala'ireo dahalo koa ny eto amin'ity toerana ity ka tsy vitsy mihitsy ny tafantatra rehefa tratrany le dia amin'izay fotoana izay no tantarahany zareo ny tsy ambaratelony oka fa mazava amiko rehefa azonao zao mba moandreo dahalo nakafanafody tany akafa fa tsy nakafanafody tato aminao dia reny tolotra amin'ny mpitandro filaminana ka andao ary aloha hotohizana ihany lalana e dia mba hany ianao mitantaran'ilay izana lana n'ity lalana be sy avisanany ity ka hotohizana miverina sa hotohizana mandroso mandroso ka raha moa tsy hoan'ilay terina hiverina indray zato ianao ka ianao tsy na tsy dahalo fa namany miaramilako tsy miaramila amin'ny tanabasy fotsiny fa tena miaramila an'i Jehovah izay mitrotro-mbavaka amin'ny firenena sy ireo vahoaka andreo manandro andreo manalina ka dia
andao amin'izay ary hotohizana ny dy dia hotohizana ny lalana fa saingy mba mandeha kosa amin'izay ianao fa reraka tsy mahabady tony a na zany iza hoetika any aloha ny entana no entana fa tena reraka a ka tantarao amin'izay ary ny tantaran'izany dadavatsy namanao izany zany indrindra ka inona ny tsinoko amin'izany porofon'izany naombo ny tetika satria efa me vitsy fongana ny dahalo ety amin'ity toerany ity mino aho fa efa nandeha andrakalina ianao tsy misy naninona zao tonga eto zao iza moa zany ny tena anaranao raha tsy mahadiso rahabe sampy no alalan'ny manodidina eto fa dadavatsy ny tena anarako fa ianao moa raha iza ny anaranao ary andeha hoaiza marina moa ianao io zany hoe famitaka sy mpambovotra dahalo zany ny tena fototrasana andefasana anao aty tsara aloha rehefa tsy miara-miasa amin'ny ratsy fa ny mahafantatra anao tompo fa ny rano anara ay dadavatsy nisakaiza tamin'ny Sylvie reninao izy taloha rehefa avy teo a dia nokaramainy vola be mba anapitra ny aiko noho ny fatahoran'ny dadavatsy an'Andriamanitra nefa dia nampisafidy ahy izy na andeha aty amin'izao lalana izay hitondrako anao aty izao na hotifirina ny basy teo mpihinana sordira ary dia ho fatinitsitra teo dia nisafidy novelona zany ianao dia nentiny nadositra aty aminy ty misy vary nasisako an'izay namako izay ao ty hoany fa tena anony ianao e ty hoany hoanaka tena hitako nona be mihitsy ianao masotoa Nana tao anao raha misehatra Manamana dia ao ron-daty. Fa ahoana izao lalana avesa mora matora andro no ahafahana manokatra ny tanimbatra an-janako a manao ahoana ianao madame Sylvie mararendo mifanaratsynao tsy mitsahatra mamotika ny fiainan-janako rehefa avy namidinao sy nasitrika ao ny zanako dia nirobanao koa ny fananany enjiny aloha ny valifatinao raha ihany hoe valifaty tsy nijaranay izany raha matoa Sylvie a izahay mahandro ny rariny dia ilay fitsaran'Andriamanitra tsy andrinao tsy te lalan'izany aho e fa mifanontaniako valiana fa efa navesa ho anao fanao manokatra ty tranom-batro ity anontany ho an'ny tompony voalazanao dahalo koa ve zany dadavatsy tsy dahalo izy hatramin'izay ka hatramin'izao fa mitovy zahay mirahalahy mianaka samy mpanenjika dahalo miafina fa ina marina tadiavinao e polisy sazan-darima no hakanao hoe tsy efa afaka amin'ny teniny marina ianao andehana laifina izy roa mitambatra fa tsy maninona e miandry a fangaro efa mahita ny tenako mafimafy sy mandra dia anao tsindra solena tandreny fotsiny nefa mamono biby tsy mahafatika ifiteran'ny rambiny ary to ianao indray no manindry mivokitra fa fatarako anao tsara nefa eto ampelantanako ny andehibenareo e ary raha fahalalana olona sy vola tsy ory an'izany zao vehivavy zao fa hono a